Andriamanitra no miady ho anareo. Andriamanitra no miady ho anareo. Zay no dinika maranantsika indray ny herinandrontsika anasako anao ahatratra amin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray afaka miatrika izao famaranana ny herinandrontsika izao amin'ny fandinihana ity dinidinika ity. Mino fa eny am-pelantananao hatrany hatrany ilay taridalana ny lesona, eny am-pelantananao ihany koa ny baiboly iarahantsika mandinika izao dinidinika izao. Andeha hiaraka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay io, aoka ny fiadananao no anjako am-ponay tsiraray avy reto mpiaino marobe reto ihany koa mpiara-mandinika ny teninao reto. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny famelan-keloka ary misaotra ny amin'ny fanahy masinao izay omenao anay hitarika anay amin'ny fandinihana ny teninao. Ankehitriny aho dia manasanao hatrany izahay mba hiteny aminay amin'ny alalan'izao fandarana izao. Nara Kristina angatalana bavaka. Amen. Josoa toko fahafoloka ny andininy faharoa ambin'ny zay ilay andininy natao tadina. Mino fa ifa mba miverimberinao mbavanao fa mba malama tsy moramora mbavanao izany ten'Andriamanitra izany. Ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny taniny dia azony Josoa indray mandeha satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Jehovah no niady ho anareo. Tamin'ity herinandro ity dia notiniantsika ny heliko ireo Kananita ka nahitantsika fa ny fivavahana Kananita dia fivavahana izay manohitra an'Andriamanitra, feno fanompoan-tsampy, feno fanaovana sorona zazakely, ary hitantsika fa tena nanjaka tamin'izany fotoana izany fitondrana tena tsy masina ny fijangatsangana. Hitantsika ihany koa tamin'ity herinandro ity ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra marina. Hitantsika ihany koa ny fikasan'Andriamanitra fandroahana ve sa fandringanana ka natsapahantsika fa tsy programan'Andriamanitra neny nisy ny fandringanany na ny fandroahany fa noho ny fifikirako, noho ny fikifikiran'ny olona ny faharatsiana maro samihafa. Dia nomen'Andriamanitra antsika ny safidy malalaka. Ary omaly isika dia nampafantarina fa fanirian'Andriamanitra ny mba hananantsika ny fiadanana eto amin'ity fiainana ity. Ry mpiara-midinika namana, tena zava-dehibe zany ny fahatakarana ireo ady izay natao tamin'ireo Kananita. Tena zava-dehibe ny fahatakarantsika ny fifanandrinana izay mahafoaka izao rehetra izao sy ny mahampitsara marina an'Andriamanitra. Tiako ilaza aminao fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsy mora tezitra fa maharpo. Andriamanitra izay manome mandrakariva androm-pahasoavana ho antsika tsiraray avy mba hahatonga antsika ahalala n'Andriamanitra sy ny toetrany ka hahatonga antsika hientehitra sy hantoraka eo aminy. Tamin'ity herinandro ihany koa dia izao nomen'Andriamanitra antsika ny antony sy nandroan'ireo Kananita tao amin'ny antony indray mandeha monja, satria tsy mbola tanteraka ny heliko izy ireo, fa noho ny heliko izy ireo mantsy dia nanatona tsikelikely ny teboka iray izay naharitra, izay mahatonga azy mandrapatonga amin'ny hoe hatreo ny fetrany famindrampon'Andriamanitra ka dia tsy maintsy naringana izy ireo. Nomena androm-pahasoavana ny olona tsiraray avy. Nomena androm-pahasoavana ny tokantrano tsiraray avy. Nomena androm-pahasoavana ny firenena rehetra. Nomena androm-pahasoavana izao sy anao. Ireo izay manao tsinotsinona izany androm-pahasoavana izany. Ireo izay manao tsinotsinona ny sitrapon'Andriamanitra dia mandroso tsikelikely hatrany hatrany makany amin'ny faharatsiam-panahy izy ireo. Ary mety ny fiafarany dia fandringanana mandrakizay. Fa androany anefa dia tiako ny hampahery anao, tiako ny tarika ny sainao fa Jehovah dia efa manomana fandresena ho anao. Hoy izy hoe ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny taniny dia azony Josoa indray mandeha. Ho avy ny fotoana,
ho avy fotoana ho tanteraka amiko ihany koa zany teny zany, ho avy ny fotoana ho tanteraka aminao koa zany teny zany, ho avy ny andro ho azonao ny fandresena satria hoy ny voalaza Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely, satria Jehovah Andriamanitrao no niady ho anao. Andriamanitra ne ampahery antsika tsirairay avy. Andriamanitra ne ampahery anao eo anatrehany niady ny fiainana dia aoka atoky ianao fa Jehovah hiady ho anao. Miverimberina mandrakariva izany teny zany eo am-bokin'ny Josoa, Jehovah no hiady ho anareo, Jehovah hiady ho anao, satria tsy maintsy miatrika ady ianao fa eo anatrehany niady atrehanao eo mandrakariva Andriamanitra. Mahiresa Tompony eombanao, apetrao aminy ny adi-piainana rehetra, na ny kely indrindra zay velony fa kely, na ny lehibe indrindra zay mila tsy ho zaka, apetrao amin'Andriamanitra, izy no hiady ho anao. Misaotra anao tamin'ny fanarahanao sy ny faharitanao hatramin'ny farany. Tononona mandrakariva ho anao anie ny fiadanany Tompo. Ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka hiaro anao. Ry mpiara-midinika namana, tsy afotsy asaraka anao anie Andriamanitra. Dia ry araka hivavaka isika ankehitriny. Ray malalo, sambatra izahay manana anao. Ianao ilay Andriamanitra hiady ho anay. Ianao ilay Andriamanitra fa manomana fandresena ho anay. Misaotra anao izahay ny amin'izany. Ampio ary izahay hifikitra aminao. Ampio izahay hanamafy kokoa hatrany ny fiarahanay aminao. Mitahiry reto mpiaino, mitahiry reto mpiara-mianatra amiko reto, mitahiry ny fiainana tsirairay avy, ny momba anay rehetra dia apetraka eo am-pilatananao. Vavaka ihany koa izahay ho an'ity firenena misy anay ity, mitahiry ny malagasy rehetra, mitahiry ny mpitondra. Ny vavaka tononona sy agnatana amin'anaran'i Jesosy. Amen.